Fiangonana aminareo hatrany ry havako. Ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Kristy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Nandeha hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay Tompo amin'izao zoma mahafinaritra izao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay fa mbola nomenao an'ity andro vaovao ity indray. Fandrinay ny Nompo anao mandrakariva Tompo, ka dia atolotray anao ary mba hanjakanao ny fonay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, amin'izao zoma fanahy masina izao dia ny tantara voarakitra ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 andininy faha 20 ka hatramin'ny faha 20 no andeha ho zaraina amintsika. Nisy vehivavy janga niara-teraka ka rehefa afaka 3 andro dia natory tamin'ny alina izy ireo ary voatsindrin'ilay anankiray ny zanany dia maty. Dia tao anatin'izay alina izay nefa dia nangalarina nen'ilay ray velona ary dia nisoloany ny anazy maty teo amin'ilay reny. Ka rehefa hitan'ilay reny ary fa tsy zanany noho ny maraina ilay maty teo ankilany dia nifanditra teo izy anankiroa ary nefarany dia tonga teo anatrehan'ny mpanjaka Solomona ny raharaha. Rehefa fanazava teo dia nanapa-kevitra ary ny mpanjaka fa ho zaraina amin'ny sabatra 2 ny zaza dia samy manana avy ilay reny anankiroa. Ilay reny tena tompon'ny zaza velona dia nanaiky nandefitra ka nomeny an'ilay vehivavy nanana ny zanaka maty ny zanany. Aleony mantsy mahita ny zanany velona na dia tezainy rafiny aza, fa ilay nanana ny maty kosa dia aleony tokoa ho zaraina 2 amin'ny sabatra dia samy manana ny maty. Hitan'ny mpanjaka Solomona tao anatin'izany ry havana ny tena marina dia ny tena reny tompon'ilay zaza velona. Ny tena reny tompon'ny zaza velona dia tsy maniry mihitsy hahafaty ny zanany. Ry havako, reto ary misy lesona 3 tsara ho tsoahintsika ao anatin'izany amin'izao zoma efa maraparana ny herinandro fanahy masina izao. Voalohany, ny reny niteraka dia tsy maniry mihitsy ny hahafatesany zanany na manahoana na manahoana. Noho izany dia anatra ho an'ny ankizy sy ny tanora, tiavony ray aman-dreny, tiavony reny niteraka. Raha mba mananatra izy ireny dia ekeo fa tsy tiany ny ahita anareo ho faty, mba ho velona miridraritra, velona salama. Faharoa, ny olona ratsy fanahy dia maniry ny hafa ho faty, tsy tia ny hafa ho velona na anjary eo amin'ny fiainana. Tandremo ny olona tahaka izany, haringana isika mpino tsy ho tafalatsaka amin'ny ara-tsim-panahy tahaka an'izany koa. Vavaka mafy isika ry havana, paozy tanteraka eo amin'ny fiainantsika izany. Ary ny fahatelo sady farany dia izao, ny fanahy fahendrena taon'i Solomona dia nahafahany nahalala ny tena renin'ilay zaza velona. Ry havana, aza mihaino ny fihetseham-po raha tojo zavatsarotra ka tsy maintsy handray fanapahan-kevitra. Mivavaha tsara aloha mangataka ny fanahy fahendrena mba hahazahoana mandanjalanja, mba hahazahoana mandinika tsara ary hahalalana ny tena marina na koa hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Mangataha amin'ny Tompo ny fanahy fahendrena mba tsy hanenenana ry havako ny fanapahan-kevitra ndraisiny. Mahery ary. Amen. Vavaka ary isika. Tompo, dia omeo anay ny fanahy fahendrena, ahaizanay mandanjalanja, ahaizanay mamantatra ny tena marina, indrindra fanaraka amin'ny sitraponao amin'izay fanapahan-kevitra tsy maintsy ho raisinay amin'ny fiainana. Arova izay mba tsy ho voafitaky ny fonay na ny toe-ponay na ny zavatra ivelany fa tena ny sitraponao Tompo. Izany no fidinay ary tanteranay. Dia omeo fahendrena mandrakariva koa izay amin'ny atao mba ho vonona hitrao. Fa izany no asa fanahinao anankiray koa izay hitanay teto tamin'ity anio ity. Arova izay mba tsy ho ratsy fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.